Rabantsika rehetra manaraka ny vaovao tselatra amin'ny izao tsika tenerantsika zao zany manodidina ny amin'ny 2 ratolakandro dia any amin'ny 700 kilometatra avaratry ny Dego no misy an'ny ivon'ny Sido. Mbola rivodorana mahery vaika hatrany izy aloha amin'ny ankapobeny satria dia mbola mahatratra 570 amin'ny 100 kilometatra isan'ora ny rivotra miaraka aminy ary ny rivotra manakaiky ny ivony zany hoe ny tafiotra dia manodidina ny 520 sy 200 kilometatra isan'ora. Dia mitoetra ny moa ny diany araky ny taditsika amin'ny sary dia ny apatelony avaratry ny nosy dia ao anatin'izay atao hoe rotsakorana zay sy ny rivotra somary mafimafy mbola ao anatin'ny filazahana loza mitotao hatrany aloha zany ho an'ity amin'ny 2 ratolakandro ity raha ny faritra Diana sy amin'iny manodidina ny Voemara iny. Mikisaka tsikelikely miakandrefana any moa zany ty rivotra ty mbola mahatratra 20 kilometatra isan'ora hatrany aloha ny fangianam-pandehany mizotra tsy moramora makany amin'ny Mayotte any. Mbola ao anatin'ny filazana miloko mavo ihany koa zany i Bealana sy Antsohiha ary Analalava sy Sambava sy Andapa. Izay no tena vaovao misongadina indray mahakasika ny Sido tamin'ny 2 ratolakandro teo dia amin'ny manaraka indray.